Afapo tamin'ilay atrikasa am-pirenena izay nifarana omaly atrikasa amin'ny fanandrify indrindra amin'ny fitonjaram-pahefana ny lehiben'ny faritra Boeny hinana mafy ny mahazava-dehibe ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fitonjaram-pahefana ihany koa moa ny tena atao anatin'ny zava-fanokevitra izany. Nafinaritra be aloha le fikanondona atao teto satria miompona momba ny décentralisation izay zavatra andraindray ny vahoaka malagasy indrindrindrindra ny faritra sy ny commune zany hoe ny vonivoaka paritra. Tsara milaza amitsika fa ireo lalàna feno vonivoaka paritra eto Madagasikara dia lalàna azo lazaina efa lany andro ny ankamaroany ka rariny dia rary raha ohatra ka mametraka lalàna vaovao anatin'ny kody anankiray na ny fehezan-dalàna anankiray ny fotoanam-panjakana mametraka tsara ny anjaran'ny tsirairay ao anatiny mba tsy hisiany ihany koa ny fiainatsikitsahana eo amin'ny resaka andraikitra samihafa amin'ny vonivoaka paritra na ny fidiram-bola eny amin'ireny vonivoaka paritra isan-karazany reny ka aminay ilaina le izy ary manantena izahay fa atsoatsy hivoaka lalàna ekeny ny rehetrarehetra io zavatra nyresana teto nandritry ny roa andro zay. Fantatra fa nisy fito teo le toerana izay heverina fa tsy ara-dalàna miorina ao tampon-tanànan'ny Mahajanga efa namoaka teny mikasika ny andravanan'izy ireny ny faritra aiza ho aiza ny toyny amin'izao. Mikasika ny ireo trano tsy ara-dalàna ny construction illicite izay naorina ao tampon-tanàna Mahajanga dia niainga tamin'ny constatation ny service régional d'aménagement du territoire izy ireo dia nahita fa tsy ara-dalàna izay natonga anay nanangana an'ilay commission izay ahitana ny tovitra ndraiky mpanjakana samihafa ka ny décision niraisina dia tsy maintsy esorina amin'ireo toerana ireo zany ireo construction illicite ireo efa hiditra amin'izay izahay atsoaty satria ny le izy tsara apetraka ihany koa tsy maintsy manaraka anam-panarana lalàna ny fandroana na ny fandrodanana ny trano tsy manara-dalàna zany hoe tsy atao amin'ny mokondolo izy fa tsy maintsy ampanarana lalàna misy procédure atao misy taratasy alefa amin'ireo tompon'le trano tsy ara-dalàna raha ohatra ka tsy zareo ny manala azy dia tonga ny fanjakana manala azy rehefa efa mijery zany akaiky izay atsoatsy.